Ampetranotsika ny vahiny aloha amin'izao maraina izao ary hitondra ny adevitra dia toizantsika ihany izay resaka izay Andriamatoa Radora Barlala izay mpanamory eo anivon'ny kompania Air Madagascar solitenan'ireo mpiasa mitokona miarabanao amin'izao maraina izao tonga eto amin'ny onjam-peo FM mankasitraka nanaiky ny fanasanay. Dia mbola miarabanao mandamy lalatina miaraba andreo mpanaraka ny fandaharana miaraba andreo mpiara-miasa amin'ny orinasa Air Madagascar na ny eto Antananarivo na ny any amin'ny faritra. Ianao ve mbola mpiasan'ny Air Madagascar sa voaroaka? Nahazo aviana licenciement izay nampanateriny zareo tamin'ny vaditany moa Malmaraina sabo aby tamin'ny fito sasany tena koa na izany na tsy izany efa fantary fa délégué du personnel izay efatra amin'ny rahalareo izay tianjareo roana ka nefa ma délégué du personnel anay dia hoe misy lalàna fa mamaritra tsara n'izany hoe fandroana délégué du personnel raha tsy mahazo ianao autorisation avy any amin'ny sampandrarana fananan'asa dia tsy mahazo mandroaka délégué du personnel ka hatreto aloha izany dia mbola mpiasa mandra-pavoany izay didina autorisation avy any amin'ny sampandrarana fananan'asa. Melohana idirantsika amin'ny votoatiny satria raha sitrika tena hiditra amin'ny votoatiny le problème mihitsy afa melohan'izay ianao zany ny tena ozy ny fitenintsika azy hoe chef de bande eo anatin'ity raharaha ty fa ianao mihitsy mitarika an'le fauteur de trouble araky ny communiqué hitanay an-gazety navoakan'ny direction générale ny Air enfin tsy signé moa le izy fa mazava ho azy fa araky ny fanadihadiana azonay dia hoe avy any amin'ny direction générale le izy. Arakaraky ny toerana misy anao avy any amin'ny direction générale ianao mipetraka dia hoe fauteur de trouble raha vao aty amin'ny côté amin'ny mpiasa kosa ianao izay manaraka an'izao tolona izao ary maro izy ireo dia za zany porte parole ny tena marina za no natokisan'izy ireo hitondra ny teny hitondra ny azy hoe inona marina ny zava-misy ato amin'ity orinasa ity izay tokony ho fantatry ny vahoaka malagasy izay mbola patsahivina hiatrany fa ny vahoaka malagasy ny tompony orinasa Air Madagascar fa tsy ny fitondram-panjakana any fanjakana io ary ny fanjakana amin'ny tany demokratika dia tsaro fa zasy ianao izay vahoaka malagasy aloha fa tsy any fitondram-panjakana. Nareo vitsy anisa une dizaine ozy ny avy eo anivon'ny kompania ny mpitantana nefa ny mpiasa 1200 nareo vitsy anisa ireo mitady anao otage na mitady anao takalinaina ny kompania Air Madagascar io dia mba rariny ve zany? Lazaina hoe vitsy anisa izay voalohany indrindra aloha nge omaly mbola tonga eo ihany hoe ery famiretana raha vao misy zany le hoe atao hoe liberté d'expression ary io voafaritry ny article 136 code du travail ary ny constitution mihitsy ny mametra an'izy io hoe liberté d'expression amin'ny action syndicale dia fandrony amin'izao zao io fitantanan'io ihany dia nandefa hémorragie teo anivon'ny orinasa fataro angefa ny grève zany ina moa ny atao hoe grève mitsahatra amin'ny asanao ianao fa ao amin'ny toeram-piasanao raha sanatria ianao mitsahatra amin'ny asanao ka tsy ao amin'ny toeram-piasanao dia azo lazaina ianao manao abandon de poste na absence injustifiée amin'izao fotoana izao nefany ary le izy mampalahelo rehefa naseho le taratasin'ny ministre ny transport izay mangataka ny filohan'ny lehibe ny hémorragie en général lehibe ny hémorragie dia hoe sécurisé eo ny zone aéroportuaire sy ny zone amin'ny Air Madagascar izay nge tsy mikorotana hitanareo fa olo tamin'ny lakamisy zay tamin'ny zoma zay olona milamina tsara dia lazaina koa hoe olombitsy reo matahotra le olona misy matahotra ary azonay tsara ary zay koa amin'ny mampitarika anay tsy amela mihitsiny sanatriany zany ny olonay hotifirina bombe lacrymogène satria fijerinay azy dia sarianao mihitsy zay hivoaka eo pefy mba hafahanao manao an'le fanaonao mahazatra tsy tarika ny olona amin'izany zay fatary koa ngefa sivana ataoko hoe tena mialatsiny raha miteny fa tena sivana idirana amin'ny orinasa Air Madagascar ho an'izay tsisy tositosika dia tena sivana azo lazaina fa tena manara-penitra tsy olon'olom-pona zany miditra hoe ary zay mbola manindry foana hoe ny olona miasa amin'ny roplanina zany ange tena métier noble ange zany tsy sanatriany zany asa mirefarefa zany fa tena métier noble à tous les niveaux fierté n'olona zany hoe tena fafalipon'olona ary zay mahatonga anay samy joro ohatran'izao hoe natramin'ny asanay ny avenir anay aza compromis satria te hiady zay iverenany zany atao hoe fenitra
le noblesse ny le asanay le asina ka teny aminao fotsiny ka te-andre fotsiny ianao malinge tsy sidina ny aingy atao tsisy taona lainga ny filazana hoe na volantarina na ny aingy atao ary eto mbola nindrina hoe fa maninona mpitantana ny mandaingy maninona ny andaingiana le mpandeha fa ny tena tiana atao dia hoe sitomina mihitsy le mpandeha hoeny amin'ny seranana mba himenimenina fa azandaingiana ny mpandeha fa tsy sidina atao omaly ary fatary fa teo moa zany tamin'ny maraina dia lazaina hoe grève ny OPL moa dia tsina fa hoe officier pilote de ligne ohatrany tenako zao officier pilote de ligne Boeing 737 dia hoe tsisy grève na commandant fa ka tena mitombona ary zany lazainy tale général tao amin'ny radio ravavinareo tamin'ny maraina maninona raha mikatso tsisy ny ainga le roplanne ataoko ange fa tsy possible mihitsy anatina équipage anankiray tsy maintsy misy commandant tsy maintsy misy OPL matoy izy tsy ny ainga zany mazava ny dikan'izay zany hoe nareo zany le vitsy mavita mampikatso an'le compagnie lazainy vitsy anisa te ampafantatra ny vahoaka malagasy ihany koa fa dia nandefa ny tany amin'ny faritra maro zao Majunga Tuléar Diego fa hoe izahay dia migrevy ary tsy mandray roplanne izahay dia zay fa mianaka angizy hoe fa miantso daholo ny any amin'ny faritra hoe miandry fotsiny zay rovina ny fiara amin'ny makatia zay tsy mandray ary mbola te hiverina amin'le sidina Sainte Marie satria polémique be moa namanareo lahy tamin'iny resaka iny le grève ngeky zareo fatary fa ny grève zany raha ny lalàna misy eto Madagasikara ny grève ihany zany endrika manara-dalàna ananana syndicat anankiray anehoana hoe tsy fifaliana misy zavatra zo vohitsakitsaka ao anatiny ao milohan'izany nefa misy dingana maromaro vo tonga amin'izany atao hoe grève zany hoe misy aloha amin'ny voalohany indrindra arak'izay tena tiako tsindrina eto efa niezaka ange ny délégué ny mpiasa nanantona ny tale général tamin'izany ary mbola nananay ao zany mail zany hoe harcelenao fa zanke be tabe ny zavatra ataoko mbola niona ny tale général sy mpiasa fifampirabana tratry ny taona mbola nahitrikitrihana ihany hoe DG tsy mety ange zao zavatra zao misy zavatra tsy mandeha amin'ny loany mihitsy ange ato amin'ity orinasy ty so dia tokony atao ny assemblée générale nanitrikitrika an'izany harcèlement nandraisany azy nefa rehefa poritra izy na niantso assemblée générale ihany zareo tamin'ny sabotsy nisy assemblée générale ka zay zavatra ianao manitsy sofina dia miverina amin'le dingana dia rehefa napetraka ny doléance zay mbola vakitsika io izy rehefa avy eo doléance anakifito zany dia ozy izy rehefa tonga kosa ny réunion de négociation satria ny doléance zany io zany no dingana voalohany amin'ny hoe raha hiditra amin'izany atao hoe grève zany napetraka izy tany amin'ny sambandrara fanananasa namenany zareo ihany koa dia rehefa niziriziry izy hoe eny azy afaka roa amin'ny fitopolo ora dia iontsika rehefa atao amin'le fionana nefany dia mizingiziny point amin'io ihany no ataonay hoe doléance faratoy ianareo ka te hiresaka an'le ambiny dia plateforme hafa ny tokony hiresahana an'izany zay kosa aloha ary isan'izany ny tenako nitsangana hoe iza moa ianareo no hiteny aminay hoe point ihany no atao hoe doléance tsy nareo reny nge mahay lalàny zay koa nge manao anytony mba manana mpanolo-tsainy fa tsy hoe mandehandeha fotsiny fahatany ohatran'izao zay dia rehefa natao le izy dia hoe rehefa zay zany iziriziry ve nareo amin'ny point zany tsy nahita marimatriraisana tsy nahita marimatriraisana dia ny lalàna ny code du travail miteny hoe la partie la plus diligente dia misaisir ny inspection dia nataonay zany natsainay ny fepetra mbola manana 7 ora ianao préavis ao anatin'izany zany mbola mena fepitaona maro ianao hifampifanantonana ko maninona ary zareo ny tena manitrikitrika mihitsy hoe illicite le grève ataonareo ary androany zao ny ministère ny asa-panjakana Marie-Ange Jean de Dieu dia niteny mihitsiny zany hoe dia milaza aminareo izay fa tsy ara-dalàna io fitokonana ataon'ny mpiasan'ny ary Madagasikara io indrindratsika madame Lalatina zay tena mbola mahavarina nay hoe état de droit ve ny misy atsika mandeha anao anatin'ny dénouement zay voalazany code du travail rehefa tsy nisy teo amin'ny négociation miditra médiation zay dia nahazo convocation na médiation ary tonga tany omaly ny représentant direction générale teny anivony sambandrara fanananasa omaly tamin'ny roa sasany ny convocation tonga teny izy zany hoe manaiky izy zany nefa izy hatramin'izay nidradradratra tamin'ny mpiasa tamin'ny hainao amanjery fa illicite io raha illicite io ka tazominao ny hevitrao tsy tokony mandeha ny médiation ianao fa ny procédure normale rehefa vita ny négociation ka
hita ny parti anankiray fa tsy nahafa-po azy de napetraka hoe nisy zany constat d'échec ary teto de total fa tsy partiel ary nisy zay constat d'échec zay nisy satria zay nametraka azy teny anivony sampandrarana fananana azy de mandeha le procédure normale de mbola voantso ihany zao zay a rehefa avy eo amiray sasany mbola manao médiation any inspection du travail de aty amin'ny ilany nefany a ny ministre zay ataoko hoe tsy haiko hoe manana alalana sy fahafahana amin'izany ve izy hiteny fa illicite a tsy asany zany raha ny fijerina azy tsy asany raha ny fa aminay zany ohatrany hoe tsy mitombony satria ianao nge tsy hoe hiteny aminao hoe illicite io e na ministre azy ianao hiteny amiko hoe illicite io a misy ataoko hoe conseil d'arbitrage na sehatra anankiray afaka mamatatra hoe illicite io satria izao zay koa mba hitenitenanay illicite io satria izao fa tsy hoe ny ministre miteny hoe illicite io de illicite io zay zany apetraka e ka zay zavatra anakiroa hoe ray zany ny fijerinay azy le an'ny ministre de décision politique fa aty kosa misy zavatra mandeha araky ny lalàna de aleo ajaina ny lalàna zay nge mahatonga an'izao zavatra rehetrarehetra zao korotan'izao tsy fanajana sy fanitsakitsahana ny lalàna ndalo idiratsika hoe inona marina ny tena antony mahatonga anareo mitokana satria ho an'ny sarambabe-mbahoaka de ohatrany hoe ataonareo otage tokoa victime n'izao etsika ataonareo zao mpandeha tongeny a menimenina hoe de nareo kosa de tsy mba mampandre tsisy nininina de avy eo zay nefa ny hoe ray andro ihany no netohana ny sasany no nitapitra ny vizany eto Madagasikara tokony andeha condamné mijanona eto a nefa ny jany tsy mba eritreretanareo zany hoe ny intérêt anareo manokana ny eritreretanareo fa neny vahoaka neny le passager mpanjifa tsy mba eritreretanareo ye alohany idirako am'le doléance anakifidy zany aloha de valiko kely zay zavatra zay fatako fa ianao araky le nazavaiko teo nge misy dingany ary le préavis de hoe anjaranao mampandre anao izahay fa hanao grevy raha ohatra ka tsy nahita marimaritsiraisana ao anatin'izay préavis zay ianao mpampiasa ny maka ny disposition anao rehetrarehetra hoe inona ny zavatra fepetra rehetra satria hiditra grève jereo nge ny ivelany nge ohatra zany vao misy grève na contrôleur aérien na grève na pilote na grève na piasa na compagnie aérienne de efa mampandre sahady de ny melo les compagnies aériennes mety hisy perturbation zay zavatra tsy nataony direction générale raha tsy tamin'ny matv nahitako azy tamin'ny lahady arivo fa tena ny incitena mihitsy ho a le mpandeha ho avy zay ny fitretanareo anazy am'izay hoe tezitra sy hitrotra aminareo tezitra de hitrotra de animba le mouvement c'est légal de zay zany mbola hoe zavatra hitako hoe ianao nge amin'ny compagnie aérienne anao fatary madame Lalatina fa raha zavatra oatra zao raha tsy hainao gérer na mampatahotra raha sanatry ny vavana dilela misy crash aérien ka raha oatra zao ny fomba gérenao azy manahirana zay efa nisy préavis efa nisy préavis ria raha tsy mampitandrina fa tonga de mitranga tsy fantatrao à tout moment mety misy zany zavatra zany fa ty efa mampandrea ary firifiry moa nge madame Lalatina ny volanière Madagasikara zany mitsefitra zay tena mahita an'izany ary zay mbola natonga anay mijoro hoe tena tsy rarany tsony ny atao am'le mpandeha ny orinasa ery Madagasikara fiarovana nge tahaka ny olontsika hoe zavatra hita nge am'izao zao hoe hoentinao any anaty lavaka le orinasa tena zay ve nataoko hoe piasy izay vahoaka tompony io ihany koa izay aleo aloha ajanona iza ny andeha hoe de andeha hisitrika hidina ny anaty lavaka ho faty any ary zay ny anton'izao zavatra rehetrarehetra zao kanefa nge ontsika sady ao anatina haute saison manina tsy mba afaka niandry kely ve le grève ohatra mba tsy hoe ny condamnina loatra le compagnie zany anatina vanim-potoana hoe haute saison zany betsaka ny mpandeha efa mba manomboka hony le mafierté nationale an'le air Madagasikara hoy ny encart publicitaire hita tamin'ny sabotsy efa tena mba misy reprise zany de comprometteavanareo sy mbainareo ndray am'le etsika-reo io zany fatary madame Lalatina rehefa manao grève zany ianao raha vao tsy maintsy mampiasa pression ianao ny pression ananampiasa aloha de mitsaratra tsy miasa tsy maintsy jerenao koa le fotoana anaovana anazy satria fantatra fa raha tsisy amehany io raha any amin'ny basse saison anao manao an'io tsy raha mampiasa mpampiasa io fa tena tsy maintsy jerenao tsara aiza le moment propice anaovana anazy mba ahafany mpampiasa tena hoe mamahany io aingana verina am'izay am'le resaka hoe inona moa le doléance anakifidy zay tena
inona moa natao hoe doléance doléance zany zao hoe inona ny zonao piasa zay hitanao fa tena vohitsakitsaka amin'ny teny frantsay moa izy eto fa ezako atao dika teny malalaka ihany hoe détournement d'éléments de salaire CNAPS cotisation retraite ao ihany koa ny impôt ny irsa zany sy ny sisa zany hoe fanodikodinana reo latsakempoka ny piasa de iverenantsika tsirairay izy rehefa avao ny CNAPS zany ny impôt zany ny etra zany eo ihany koa ny mutuelle satria misy mutuelle ao amin'ny Madagasikara amin'ny resaka fahasalamana zany eo ihany koa zay ataontsika hoe menace verbale et agression physique ataon'ny mpandeha amreo piasa frontline anay commercial anay satria nge tamin'ny AG teo zao de nisy nitaraina mihitsy hoe zay nge tena misy mikasitanany ompa efa vararaka efa tsy hitatsony fa de tena efa tena maha-olombelona anay anefa voafaritry ny lalàna fa ny mpampiasa nge tokony hiaro ny piasa manoloana ny zavatra ohatr' zany nefa zay koa na maha-olombelona anay koa nefa micomprendre tsara mahazo an'le mpandeha miala voly izy te andehany amin'ny toerana tokony alehany izy amin'ny ora zay ny famerana tokony andehanana de tsisy mivola ary ny tena mampalahelo raha hoa zay le izy hoe tsy voampandrea koa kaka le mpandeha fa tonga eny amin'ny aéroport vao mafantatra hoe tsisy le vol fa iverenantsika tsirairay hoa le izy rehefa avy eo eo ny sentiment d'insécurité du personnel za zany mbola tehiteny mihitsy hoe misy piasa avy eo amin'ny Madagasikara mba tiako asa nga mba ivelan'ny DG sy ireo mpiara-miasa aminy akaiky mba tiako ijoro vavolombelona tena azanareo raha nga adala fa zay mahita fa tena mandeha ty orinasy ty mandeha ty fa nareo mihitsy ny tena ka sao de samy manana maso ijereny azy ary fa matory zareo miteny hoe misy reprise tombontsoa manokana angamba zay tsy fantatritsika zay tamin'ny leoncar publicitaire resahako foana iny satria iny moa zany ny ahitanao ohatra ny ahoana ny ao anatin'ny lohany le mpitantana de ozy izy hoe misy hôtelier o ny io nefa efa mba misy reprise Madagascar zareo mahavariny io moa rehefa anaty crise ohatr' zao nge c'est de bonne guerre médiatisé na autant que possible ezany izy raha toa nge fataro fa mpampiasa nge manambola foana izy raha oharina mpiasa tsy aresy amin'ny mpampiasa novinavina mpiasa ny hainao amanjery zao fenony zay zavatra zany ohatrinany tenipage anaty gazety ezany daholo zany zay ahafahana tena hoe mambabo maneo hoe tena tsy mety io sy ny sisa ampiasaina daholo ny zavatra rehetrarehetra fa iverina foana aloha za am'le doléance satria manjary tapaka le izy de misy ny atao hoe discrimination en matière salariale et absence d'évolution de carrière or zareo te anaitra anareo vahoaka malagasy zahay fa ao aminay ange mizao am'ireo Airbus 343 misy vazaha efapolo miasa hoe gasy 3 ange mba miasa ao mipilote zany fa tary fa ny karamana vazaha zany 12500 € isan'isany de enao ve aty amin'ny taninao ka io kosa sao de exigence hatramin'akanan'le Airbus mihitsy hoe mampiasa vahiny de teny aminao fa teo moa farany teo zao ny ACM de tonga tao amin'ny Airmad mihitsy ary ny teny mihitsy ny ACM tena mahavarina anay ranga aminay zany tsy mety tsony zao zavatra zao hoe ao anatin'ny 2 taona tamin'ny voalohany aloha mbola ny EASA mihitsy ny azany commission de sécurité européenne rehefa ijery momba ny fanalana ny Madagasikara ao anatin'ny annexe B io de name mihitsy hoe mahavarina anay fa tena efa 2 taona ve de tsisy pilote mihitsy lâché tapitapika teo moa de ohatrany lâché daholo ihany le lâché zany de hoe afaka tsiarahana mpampianatra tsony instructeur ianao fa efa afaka mandeha rery de nisy tapitapika teo ndray misy lâché misy tena tsy lâché mihitsy hatramin'izao ary misy aza tena avarina mandeha manao ATR mihitsy amintsika amin'ny teny misy aza avarina mandeha manao copilote nefa ny fataro fa commandant de bord instructeur examinateur Boeing 767 fa ny vahiny makantoerany vahiny makantoerany nandritry ny 2 taona ary nanaovany ACM mihitsy hoe tena tsy mety zao zavatra zao hoe fa jerevinareo ny tokony ho atao nandritry ny 2 taona zany ianao tsy lâcheny fa ny azy am'izay afaka miforme izy mba hafana manao an'le zotra zay ne zavatra misy fa iverenako aminao hoe zay hoe ahoana no any aketsika malagasy hoe vazaha ny anjaka ty tsisy impératif mihitsy io hoe tsy maintsy vazaha marina faramakainy Europe ianao de amin'ny maha hoe tsika manofa licence amin'zareo islandais tokony isy aloha ao représentant zareo fa tokony nezana zany zay anoloana azy ho mpanamory malagasy ary tadidiko namba farafara tsy mitovitovy isy
hoe mbola azo atao dia aloha ampiasana malagasy satria lafo vidy ange tsarovy ianao rehefa ao anatin'ny annexe be fa sazy zay rehefa tafiditra ao anao dia tahaka ny ataony ery Madagasikara zao manofy ianao ahosena hoe certificat afahanao zany mandeha makany Europe efa charge ho anao zay par rapport amin'ireo concurrent nao rehefa mana charge ohatr' zao anao ezahanao zany zay anenana ny aizandray ny zavatra hafa fa tsy vao hoe ho ampitomboinao ihany koa ny charge anao dia mbola naky Airbus ianao ohatra zay fantatrao fa hoe efa aeroplanina tsy fikarina nefa sady mihinan-dason tsy afaka mifaninana mbola maka mampiasa mpanamory vahiny ihany ianao zay alohanao lafo fa inona ny tena manazava aloha tsy maintsy maka mpanamory vahiny 700 araka zay ngambany aloha rehefa mba miona amin'ny tale général ianao mba fa nareo tsy manana fanazavana amin'izay fa dia hoe tsy manana nareo na tsy mahay an'le technicité na tsy fantatra tena tsy haiko fa te hiteny aminao fa tsy miambo hoe fantatrao fa zay mialatsiny ary miteny zavatra ohatran'izao impirimpiry ny tenako sy ireo namako mandeha manao simulateur zay nge rehefa manao fanazarany simulateur dia any ivelany fa raha vao miditra ao anao ka miteny hoe Air Madagascar izy aminareo aloha zay tsisy problème fataro nge fa mialatsiny ary miteny an'izao fa pilote malagasy manany maizy azy ary fantatra zany ka raha resaka hoe hitondra aeroplanina tsy dia hoe any loatra angamba ny olana fa tsy haiko zany hoe inona mahatonga le direction générale io koa ngamba le contrat ny fanaovana mihitsy ny fijerina iazy tamin'le orinasa atao hoe jetway nefa natao tena zavatra mamono an'le orinasa dia zay zavatra dia iverina ihany zany amin'le doléance mba tsy averan'le zavatratsika hoe eo ihany koa le hoe non octroi des demandes de congé ao ihany koa hoe changement moins favorable des conditions de travail zany hoe le non octroi ny demande de congé misy olona zany ao efa manana congé mihoatra ny 7 andro ny akamaroany nefa rehefa mangataka tsy omenao dia iverenantsika hoa zay rehefa aveo changement moins favorable des conditions de travail sans aval du personnel zany hoe fanovana zany misy boky mantsy mametra raha ohatrany hoe anay mpanamory zao na ara-barotra io na ara-teknika dia misy boky zany tena hoe manuel de procédure zay mamaritra mazava tsara hoe izao zany no temps de repos anareo raha avy manidina ianareo na hoe zao ny fomba sy lera ampiasana anareo zay zavatra zay zany tena ovovan'ny mpitantana araky ny tiany nefa raha ny tena mariny tsy maintsy mampiantso aloha anao syndicat zay ianao vao manovanova ao eo amin'le resaka hoe annulation de toutes les procédures disciplinaires io moa zany efa le zao hoe alohan'ny resahana zany ao anatin'ny doléance zany fafao aloha reo sazy fa iverenako amin'izay madame Lalatina raha mety ianao tsirairay aloha le pagy ataoko vetivety eo amin'le détournement d'éléments de salaire nandritry ny telo taona nge fataro vahoaka malagasy mpiara-miasa mahafantatra an'izany daholo rehefa nanitrikitrihana tamin'ny direction générale hoe alatra zao aminay nalaina ao anatin'ny élément de salaire anay ny CNAPS ny impôt ny mutuelle reny latsakemboka reny nefa zany dia hita fa tsisy nalefa tany amin'le tokony andefasana azy misy tao lenao zany aka état 200 bis dia mandeha anao any amin'ny impôt tsy mahazo ianao fa ahoana nareo angeka tsy mandoa impôt mandeha anao any amin'ny CNAPS ohatran'izay ihany za zao te hiteny zavatra aminao zay tena matsikaiky ty ary hitanao ty zavatra hoetiko aminao ty on date lundi 15 juin 2015 16h50 omaly zany zao ny zavatra atao anatin'ity reto moa zany misy jeu corporatif tamin'ny asabotsy teo général na orinasa maromaro vitsivitsy tao anatin'io jeu corporatif io moa zany dia rehefa nandeha dia miakatra mandeha ihany ny zavatra c'est de bonne guerre hitan'ny CNAPS ohatra miavaka ihany le Air Madagascar dia nanomboka miverifiena daholo sao dia mampiasa mercenaire kosa le Air Madagascar dia nijereny daholo ny anaran'le mpiasa zay milalao tamin'le jeu corporatif dia rehefa nijereny le anarana dia zavatra nahavariana dia zao hoe ozy izy nareo ozy tsy mpiasa akory kay fa milalao amin'ity jeu corporatif mercenaire nareo dia zay tena piasa zaka ny manambary noetiny fiche de paie ty fiche de paie anay nareo ozy olona tsy mandoko CNAPS akory ty miramse fiche de paie anay io CNAPS anay zao zany lundi 15 juin 2015 16h50 mangataka ny any amin'ny direction personnelle hoe régulariseo daholo ny reto isa roa telo efatra dimy enina fito folo ary mino fa mety mbola misy hafany efa piasa nandritry ny herintaona tao amin'ny orinasa Air Madagascar tsy misoratra akory any amin'ny CNAPS zany nge zavatra misy zany azo ekena ve zany ara-dalàna ve zany zareo hiteny venao misy latsaka CNAPS zany tsy naloha mihitsy ary eto zany zay dia miteny any amin'ny CNAPS nge misy
valeur any eo amin'ny 8 milliards d'ariary, ny impôt zany eo amin'ny 19 milliards d'ariary, ny eo amin'ny retraite ny mpiasa zay tena aloha, ary eo mampalahelo tonga amin'le fotoana ianao mba hoe ianao zany niary nandritry ny fahatanoranao de hoe tonga ny fotoana hoe aiza amin'izay zany le vidin'le zavatra narotsaka tany tonga any ianao tsy mahazo ianao nariariary aiky misy tsy nalohany ery Madagasikara nandritry ny nanomboka tamin'ny 2011 makaty zany zay zavatra zay aminay de alatra satria tsy ny fampierana akory raha ny fampierana nge hoe sahirana ry zareo ny orinasa fa aleotsika ifanaraka ahoana no andao amin'irety avantage sociaux an'ireo zavatra hafa zay ary impirimpiro ny délégué sy ny syndicat nefa nandondona fa nanitsy sofina izy miditra amin'le point faharoa menace verbale angamba iny efa niteneniko anao misy mpiasa nge hoa tena voakasy tanany fa zay mahazo ny problème an'le mpanjifa fa na izany aza tsy zonony zareo no mikapoka anay ary zay kosa mba manana ny dignité anay ny mahaolona anay ary ny lalàna mametra an'izany mihitsy hoe tsy azonao atao hoe io kosa nefa tena tafahoatra le izy amin'ny fito maraina zay ny avion tokony hainga amin'ny 12 alina vao tonga any amin'ny fandehanana marina zany tena manaiky an'izany zay ary menatra zay nge mahatonga anay mijoro matamy lalatsiny ohatrany tsy azony io ka tsy azonay mpanjifa ny de hoe inona mahatonga zay nefa nareo milaza aminay fa hoe vao nahatonga fiaramanidina vaovao ATR anankiroa zao ny vao tonga ao mifantatray nefa manina mbola perturbe ohatr'izany foana nga reny tsy miasa araka ny tokony ho izy le izy aloha zao no tena marina ianao zany rehefa mampiditra fiaramanidina alohany hanofanao ataoko hoe ataontsika tsotsotra le izy hoe andeha ianao sa mba hanofa automobile fa asa andeha anao livraison na zavatra ianao na mahita ianao ve aloha alohan'ny livraison tsy fa mijery aloha inona ny zavatra ho livreko zay aloha ngamba ny voalohany indrindra de jerenao hoe inona ny fiara tonina an'ity sao de kely loatra sao de be loatra inona koa ny zavatra efa haiko fa hoe permis anao ve permis be de anao aka camion nefa tsy mahazaka camion koa zany rehetrarehetra zany zany fatarana fa tehitely aminao hiverina ohatra hoe natonga TR Madagasikara fataro aho fa zay vola tsy te hiverina ela be amin'izay fa hoe namidy le ATR de aveo verenina nofaina de aveo nofaina lafo be reto anaky roa vaovao reto hofaina ngareo fa dina 77 millions de dollars madame Lalatina raha nanana 77 millions de dollars vers Madagasikara de andeha hividy ATR aloha zao ny amehana fournisseur ange ao firifiry ny troso manofy namidy oa le telo de verena nofaina izy telo de nofaina koa izy roa zay nge zavatra misy fa io moa efa mandangy ane zany le Air Madagasikara mandangy aminay mpanjifa mandangy aminay vahoaka malagasy ianareo any tompon'ity Air Maty oko nareo sarotiny fa zavatra misy de hiteny aminao fotsiny ohatra hoe le ATR de aveo iverenantsika mahatonga le irrégularité namidy le ATR zay efa ny Air Maty maimampona sarova ange fa ao anatin'ny coût de structure anao efa saboabo arakaraky ny contrat eo amin'ny 33% eo nofanareo plane raha ohatra zany ka tsy namidy reo fa satria efa vita tanteraka zany ny traitiny jeref efa 33% ny charge anao nge zany zao ny efa nieny am'izao namidinao le izy tsy vita namidinao fa nofaina 95 verenina nofaina les mêmes avions 95 000 dollars le anakiray ATR 72 500 tsirairay avy isan'isany ny ATR 42 585 000 dollars le ATR 72 600 reo hofaina isan'isany 198 000 dollars ataovy fotsiny calcul hoe 198 000 dollars moins 95 000 103 000 dollars raha ampiasainao hoe raha ataontsika hoe mahazaka 10 kilao en plus ohatrany nefa hoa zay mbola veriko hoe misy le fonction boost amin'ny aeroplane io zay ahafahantsika hoe raha petaka ao izy zany ohatrany hoe turbo de mahazaka 10 kilao en plus fa ataovany 10 kilao zareo amin'ny 103 000 dollars 200 dollars angeny kilao ampitomboy amin'ny 15 000 angamy 100 dollars 3 millions enetsy ariary ve ny ray kilao aizanao tafoanao mbola tsy kotiky hoe raha mampiasa le fonction boost anao de mbola eo am'le resaka potentiel le moteur zany mbola tsy kotitsika zany fa hijanonantsika zay satria resaka teknika be zay zavatra zay fa zavatra misy nefany ianao rehefa hividy fiaramanidina aloha voalohany indrindra teknisianina ny atsonao amaritra tsara hoe tena mety vety za tsy miteny ipeta be mantsy mivoe tsy mety amintsika le ATR na tsy zay ke tsy miteny hoe tsy mety amintsika ny ATR fa le izy aloha fatarina tsara ny loha vidina inona daholo ny équipement anatiny io nge misy option be da be ny roplana avy zay rehefa ATR de mitovy fa nareo milaza hoe tsy ny consultena fa efa voavidy satria teny aminao preuve nge de tsotra be rehefa noentina ozy izy moa ny DG tamin'ny maraina hoe ahoana moa io ny roplana avy any amina le antany io tonga teto tsy nilan'izany chef zany
DG mamenatra nge zany zavatra tenenao fantatrao fa autorisation nge ny nandehana an'iny nanaovana convoyage technique an'iny fa rehefa tonga teto aisaka l'aéroplane maninona ary zao tsy alefa any Moroni maninona tsy alefa any La Réunion satria tsy manao vol régional mihitsy tsy manao izy aloha zao ary ny zavatra misy de zay hoe le izy raha ohatra rehefa mba consultenao nomenao le toerana arzay le dina hoe mba omeo toerana le technicienne fa aza atao katsikajy politika le fifidianana aéroplane omeo toerana le technicienne raha mba nijerenao melo izy mba fantatro hoe tsisy chef ange io sahirana amin'io tsika amin'izao fotoana zao anao zao raha metraka an'le chef mbola mila mandoa $125,000 ianao ary immobilisenao ray volana indray ro aéroplane zany hoe sady andoa $198,000 fois 2 anao amin'izy roa reo mbola metraka $125,000 fois 2 ataoko ngambany ataoko fa ray volana moa zany tsy resantsika mbola mijanona ray volana zany rehetrarehetra zany zany afaka nysoroana raha tonga mba nisy tsy adala ho an'ny technicienne Air Madagascar olona io nge niasan'ny Air Madagascar mpiasan'ny Air Madagascar nadritra ny 20 taona ary inona mahatonga le régularité be da be de tsotra fotsiny efa fantatra ho an'ny Boeing tamin'ny volana novembre sy décembre zany nisy Boeing roa ny Air Madagascar zay nalain'ny tompony tapitra ny contrat rehefa nalain'ny tompony amin'izay reo Boeing reo tsy hoe tampoka taminao no nangalany azy fa efa fantatrao tsara voafaritra mazava hoe atel date reo andeha aminahy tsotra be hoe misy teny hoe teny moa ny DG tamin'ny resaka AG hoe io ndreny resaka fotoana resaka zavatra roa aloha le izy aminahy misy teny frantsay hoe gouverner ou gérer c'est prévoir aminahy mialatsiny fa si vous n'avez rien prévu c'est que vous n'avez rien géré zay fotsiny ary jereo ny olona rehefa responsable ianao tsy mialanala ndraikitra fa hoe tena didiko zany tsy nanao ny asako jereo ny Manuel Valls teo faharoa manarakarak'izay ny tena zavatra misy marina ny oka hoisy ny salasala fa ny tena marina ny tena tiany PCA sy mpiara-miasa aminy sy ny talety général nampiasaina de ny Airbus tiapiditra Airbus zareo an'olo an'le Boeing ho lasa Airbus efa navoaka mihitsy ny ICR 319 ny Air France indray omena anareo ho ampiasainareo ary nisy fotoana ny PCA za namory ny mpanamora ara teknika mihitsy ny hoe nareo zala aza de tena hoe manda resaka changement fa nareo ange borné am'le resaka teknika fa mioambady manodidina an'io nge mety zavatra petabe tsy maintsy alainao en compte agoa ve ny men'ny américaine de inona kosa men'ny européenne mame an'izao ve ny américaine de mame an'izao de arakaraky le hoe inona ny firy meny de zany ve no hitantanana ny Air Madagascar aizany tsofat de nandritra zay fotoana zay niazo azy teo zareo de efa nametraka mihitsy ny pilote tamin'ny mialatsy moa manonona ny pilote fa zay ny zava-misy marina de nametraka izahay tamin'ny volana février hoe fa tsara hoe inona ny roplan nampiasaina ahoana plan de formation fa raha izao tsy fanaraka tsika fa izay de milaza aminareo fa Boeing mety amin'ny Air Madagascar ary zay ny efa lazain'ny Union Européenne ny mombany hoe EASA zany am'le resaka annexe be hoe raha reto roplan reto ateras Boeing de efa maîtrisenareo inona mbola mampiazoazo anareo hoe aka Airbus ndray ary ny hitanao foana zany Airbus tonga teto bloqué ny mpitantana nandritra ny 2 andro nge Tom Colbert ny piasa cadre fo 30 resaka niaraka tamin'ny Airbus tao tiako tenenanao am'zany hoe tena raha sitrapony zareo nge Airbus ny tiny fa nomena pression zareo io ve misy business tena zay tenen'ny PCA zay ngamba ny malaza azy hoe nareo aza borné amin'ny teknika fa manodidina an'io betsaka ny zavatra ka zay aloha mialatsiny fa nenaranay de personnel la vigon technique nenay zany aizany teknika mampidi-bola aizany teknika hitondrana azy fa zay tsy mahay teknika politique ngamba tsy de hainay zany aloha azavana teknika business koa tsy hainay fa business hainay raha ohatra ka pidi-bola ho an'ny Airmat de manaiky zahay fa raha ho an'ny pidi-bola ho amina olombitsy na ohatra zany tsy miditra am'zany ary tsy hainay zany fa eo zany iverena inona natonga le irrégularité de nisy mihitsy ara talety général ny tena tena mety mihitsy raha nga zao hoe ohatrany hoe mampifilafila ny Boeing na Airbus manatsara ny tolotra ny foana izy zany hoe manatsara ny tolotra noho ny Airbus manatsara ny tolotra Boeing au détriment de passager be tape zay hébergenao ny image zay zao torina hoe atteinte amin'ny image mitondra image négative ho an'ny orinasa fa reny mpandeha be tabe na hitsika reny ve image positive ve reny maninona rehefa misy grève de tonga de médiatisenao avoakanao chiffre hatramin'izay nisy fotoana nge madame Lalatina fatary hoe fa tamin'ny taona lasa ngamby izay efa nisy sabo aby teo amin'ny 3 arivo tao anatin'ny ray volana passager ny héberger ny orinasa Air Madagascar
3 fa maninona tsy avoaka reny chiffre reny mahery anao mpiasa nge mba te hafatatra hoe mba firy isam-bolana ny tena olona tena héberger na tsy ny olona tena fa tsy avoaka zany zavatra zany ahoana zao le tany Sainte Marie hoe natsona le fiaramanidina satria ny héberger voatery nyjanona tany zany le mpandeha tany Sainte Marie dia iny efa nazavaiko iny madame Lalatina ny grève a misy préavis 48 heures anjara amin'ny mpampiasa maka disposition tsy anjara anay mpiasa ary zay mbola hitodianay aminareo mpanjifa raha misy zany tokony hoe omenareo tsiny am'izao dia ireo mpampiasa reo satria anjara zany ny anay nge tena action légale zao ataonay zao zonay takinay dia rehefa ao anatin'izay zonay zay zany a dia fatary fa an'ny mpampiasa maka zay disposition rehetrarehetra tokony ho atao am'ireo mpandeha ireo fa izy moa zany a tsy asa zay ataony a fa dia anazy zay aloha zavatra hita dia menimenina amin'ny mpandeha ka zay zavatra zay zany aloha tsy ho atao aty amin'ny côté anay zay manao grève noho ianareo manao grève tsia zay dia manao ny mangataka ny zonay mba ho atsainy fa anjara amin'ny mpampiasa manao zay disposition rehetra satria efa nampandrenesiny izy fa isy zany ary zay no mahatonga le préavis ana 48 heures ary ahoana le enao ihany ny teny an'izay tamin'ny fahitalavitra tamin'ny omaly hoe misy fiaramanidina tokony hiasa nefa natsona tampoka fa hoe ilain'ny président de la république sy ny sisa marina eo moa iverenako le caprice tsara zay manko ny mo nampiasain'zareo hoe capricenareo ve olombitsy caprice tsy maninona fa za kosa te hiteny inona ny atao hoe caprice ary zao ve tsy caprice zao zavatra zao roplanina ho atany antala twin hauteur tokony ianao antala maro antsetra ny olona mifanaretsaka tena mifanaretsaka satria iadina le zotra zany tsy misy matetika fanaretsaka le olona tonga dia nahazo baiko avy any amin'ny lehibe le pilote zao diny zao apodio aty Antananarivo ny fiara fanaovantsika PRM moa zany vol présidentiel atoara ny olona mifanaretsaka tena mbola zao diny zao baiko tsy mahazo mandany zany ianao fa akaton'ny ny fiara hoeto miverina aty dia s'exécuter les commandants de bord nakato ny fiara nody izy tonga teto izy dia atao tokoa le PRM de PRM mialatsiny aloha fa zavatra nisy teo dia naterina nandehananao weekend pascal ny vady amanjanaky ny filohan'ny république sy ny mpanolotsaina manoka miaraka amin'ny zanany andehanao voyage pascal nosy naverina vida le roplanina am'izao nge tena teneniko anao hoe hiteny aminay ve satria zay foana ny ambetyletraka fahotana ve zany ozy DG 500 nipetrabola atao amin'ny Madagasikara nge dia fanjakany zay vola verika ny fanjakana ho ahenao vahoaka 500 zany tsy ampitondra io fa atsika anazy anao io reny ahoany Emmanuel Valls nge 100 nge fanjakany falokona nampiasainy iny lalana anazy mihitsy ary izy ary mbola mazava ny teneuse izy était à refaire izy je referai pas fa ny atsika zany noetinoatra zany dia aloha ve na dia ataoko hoe alohan'izy aloha le izy tena nalohan'ny filohan'ny république nalohany koa ve le voyage vide mba ahoana le mpandeha tao antala ho any maro antsetra ohatra maninona le olona satria ve antsisy zao médiatisenao be le zavatra médiatisenao be le izy ahoana le zotra tena hitely aminao fa zay ho any zavatra misy nakany Tanzanie mandeha nakany flo nakany Addis Abeba mandeha any ange le roplanina manatitra flo verina vide dia manatanteraka indray zany le programme de vol ny Airmat dia maka azy any indray mandeha vida dia miverina maka flo dia ohatr'izay ihany koa nakany Tanzanie fa te hiteny ihany koa atsika mpanjifa ho atsika fa tam'le vol nandeha nakanao nge andrematoa filohan'ny république asa raha fantatrao hoe fa zany tenako manokana zao tokony andehanao Moronis Djaoudji satria misy vol avy any Paris zay mitondra Paris Marseille zany zay mitondra mpandeha zany ho any Moroni anoy ho any Moronis Djaoudji tonga ny maraina dia gaga hoe lasa fort dauphin Tuléar hony le vol anao jerevanay nefa rehefa hiazo ny roplanina zay reto fen'olona saby eo amin'ny 20 izy zay raha tsy diso any no nitenen'ny escale anay zay 20 andeha hoe bergena nisy razana tao anatin'le izy le razana tsy tonga tany amin'ny nalehany raha tsy ndroandro taty arina satria nilainy filoha zany le avion ny avancena daholo ny programme mba andeha hakanany filohan'ny république zany rehetrarehetra zany maninona tsy médiatiseny fa maninona zao ianao vao mainka amoaka chiffre sy amoaka hoe zao ny fatiantoka fa zay koa am'izao fotoana zao nge fa manao chiffre efa mijery zay ny ahoana marina satria raha ho akatonao ty dia ho asehonay mihitsy hoe izy tsika ny tena nanakatona azy le zavatra nataonareo ve sa le zavatra nataonay
hojerentsika eo fa zao zavatra fantatra aloha ka le izy manko matetika miteny foana ny filoha hoe ohatra le tamin'ny Indonésie zao de niteny izy hoe droit kosa izy izy ny président de la république madame Lalatina droit anao ve fandraso asavaiko aminao nandeha izy aloha tany a Bangkok Guangzhou iny de navily nakany Indonésie ianao nge afaka maka iny vol régulier afaka mipetraka any amin'ny club ianao zay tianao mihitsy fa tamin'iny ange voatery ny héberger olo zay valeurna 500 millions de francs manina zao zany tsy avoaka 500 millions de francs izy mandoa an'izany présidence fa volan'ny présidence volan'izy sy volantsika sainao ihany volam-bahoaka ihany ange io zay zavatra zay zany ohatrany hoe mahavarina hoe droit ary ao nge raha ataontsika le vola tany Tanzanie sy tany Addis Abeba nge misy jet privé nge eto Madagascar maninona tsireo ary tongana jet privé tongana jet privé tsara zany destination zany maninona tsy zay ny alainao ohatrany fa zay zany no hitanao zany de tournenao ohatran'izay ary zao moa mbola hoe fana mbola saika hoentina nakany Japon ndray le fiara zao nisy moa zao korotany zao de najanona ndray le eritretra zay zavatra zay zany ohatrany hoe alaiko sary atsaina le izy mba azon'ny olona fa ny DG moa mantso amiteny foana hoe zany ve de fahotana de alaiko hoe ianao zany manana taxi brosy taxi be amin'ny zotra anankiray de ozy izy nivadinao hoe zao malala androany aloha fomeko anao versement anao de andao hoentsika mandendeha fiara mandeha hoentinareo mivady mandendeha fiara mandalo eo amin'ny arébus ianao olona mitandahatra fotsiny eo de izy ianao andao andeha fa tsy manina ve fa nomeko ny versement androany taky zany nge zavatra misy am'zao tombona ve zany fomba fijery zany fitantanana ianao mitantana vahoaka fa tsy hoe tsy mitantana vahoaka mba sainan'olona te ampidi-bola ve zany andalovanao fotsiny mpandeha androany aloha efa voarotsaka tany amin'ny madama versement ka de anay ny tomobile nay mivady tsy mety zany tsy fomba fitantanana zany alatsiny ka zao arany izy ty ve zany satria na tiana na tsy tiana tsy maintsy misy dommage collatéraux anatin'le fitokonany tsy azo eritreretana mihitsy fe nitadiavina vahaolana vahaolana nge rehefa jerentsika hoa le doléance ko hoe inona moa ny tena fototra hoe ny doléance mantsy napetraka ny doléance aloha satria hoe inona ny zon'ny mpiasa zay vohitsakitsaka efa hitantsika teo ngamby izy fito fa ny zavatra misy zany de zao hoe anaty le doléance misy koa ny revendication ny tsika man tsy maintsy mivery ny fotony rehefa nijerentsika ko doléance ko zavatra anakorongeza be tsy saiky tsy fampihana arabola aloha zany hoe raha tsy mahaloky napy s'impose zany resaka tsy fampihana arabola inona moa mahatonga le irrégularité tsy fampihany fitaovana tsy afaka manana fitaovana ara-dalàny ary Madagasikara misy ny irrégularité de lasa miteraka an'ireo hoe voakasitananareo misy ihany koa nefa le resaka jour de congé indray aloha de iny ihany koa de mbola ho azafaitsika eo ihany rehefa aveo fa saika eo miodidina zany eo amin'ny resaka hoe tsy fananana resaka arabola maninona mahatonga le izy hoe tsy misy le sahirana amin'ny arabola satria tsy mahay mitantana inona ny tiako tenena an'le tsy mahay mitantana raha tsy efa mba ny solo DG ve zay ny tsy azoko ka tsy fantatra hoe le solo DG eo ihany fa ny zavatra azy tsapahitana aloha tsy mandeha le efa ny solo DG solo PCA aleo zay eo anazy fa ny any zavatra fantatra tsy mandeha aloha ny zavatra misy eo tsy adala nge ireo mpiasa be da be reo raha mato mitsangana fa misy zavatra tsy mandeha de miverina am'le raha tena lazainy hoe tsy misy le resaka ratso le fitantanana matoa tsy mirotsaka le vola so de le tsena mihitsy koa sara ny tsisy raha itodika ho atsika ohatra ny hoe hijery ny vol Johannesburg am'izao fotoana zao nge tena teneniko anao fa ny vol sur Johannesburg mitatitra eo amin'ny 30 isaky 30 mandroso 30 miverina nefa ao anatin'ny adiny telo sasany eo ny anaovana ny Sydney zany hoe ao anatin'ny enina sasany zany ianao mpandeha eo amin'ny 40 mibabatainao jereo fatiantoko am'zany isan'andro nefa regional airlink manao ny ligne io mahita olona 70 najanona zao ligne Nairobi noho ny hoe faible booking tsy de misy olona firy mahafaty antoko am'izao fotoana zao nefa zao Kenya Airways manao azy miteny izy ampitomboy ny fréquence anay au 15 isaky ny semaine ary manao cargo ary izy te teny aminao Maurice am'izao fotoana zao mpandeha taterinière Madagasikara nge ao anatin'ny ray volana eo amin'ny 300 eo
makany Maurice ao anatin'ray volana batainy Air Mauritius indray mandeha monja am'le Airbus zany hoe le tsena zany misy fa isika mihitsy zany tsy mahay mitantana tsy mahay hoe tena ahoana ny tena zany olana ara-pitantanana mihitsy zany olana zay no angatanay hoe tsy hoe ny fitaovana no antitra ny tsy ampy sy ny sisa fa zany ateraky le tsy fahaiza-mitantana zany rehetrarehetra zany ateraky tsy fahaiza-mitantana fa mbola hiakatra kely ambonimbony inona mahatonga le tsy fahaiza-mitantana voalohany indrindra tsotra fotsiny le izy tsy fananana faleovatena na ara-pitantana zany hoe autonomie de gestion zany hoe miankin-do foana am'izay fanjakana eo zany lasa poste politique zany na directeur na DG io zay zavatra zay fatary fa tsy isy politika maharitra mihitsy zany fa mandalo ny anankiray de mieritreritra tia ny namako de tia ataoko DG de DG indray manendry ny tale miara-miasa aminy ary fatary fa ny olana ngeza be amin'ny orinasa Madagasikara ange de zao hoe rehefa ohatra ianao ka niala amina toerana DG sy tale matetika ianao flotte fotsiny any ambony any tsy fantatra hoe tsy hita zay ho ampiasana anao ohatra manahirana be hoe DG taloha ve atao de flotte fotsiny any izy karamany nefany amena azy any sy zavatra zay zany aizany tsoa tonga am'izao situation zao maninony zany tsy chiffrena daholo ohatra de zay zavatra zay mbola iverenanay hoe raha misy kosany tena atao hoe autonomie de gestion mba tsy otage ny politika atsony zao nge zao zavatra zay ny tonga nareo misy tompony andraikitra angatanareo fialany zao nge zavatra misy madame Lalatine tonga moa de mivoaka ny chiffre reny de amoaka chiffre ndray izy zao omaly zavatra azo lazaina zany omaly tsy sidina ny aingana azo atsaina tsara mifaty antoka am'izany hitanao koa nefa mba te hisarika ny sainao hoe hitanao toerana zany ananany zany Air Madagasikara zany eto amin'ny ekonomia amin'ny Madagasikara dikan'izay oka tsy ho ataonao zay mahatonga anay mijoro oka tsy ho ataonao otage ny politika anao le ekonomia sy tsapanao am'izay zany zao toerana tena mafonja mavesatra ananany Air Madagasikara raha migrevy zay de zao ny zava-mitranga fa maninona nataonao kilalao le orinasa fivelomanay zao tsapanao tsara ny toerana ananany zay zany mbola netananay hoe aza lalovina le izy raha fa tsy tiana lalovina de tsotra fotsiny any andao isika anao protocole d'accord zay ny vahaolana rosinareo zay ny anay zany satria reo daholo angeny no mitarika an'izay teneniko anao rehefa misy io zavatra io tsy tsabahana tsony misy drafitra mazava tsara business plan misy politika maharitra na miova ny gouvernement na miova ministre na miova na iza na président de la république Air Madagasikara zany de manana drafitra ary zay DG io de manana obligation de résultat fa tsy hoe zay rehetra atao na tsy mety de tsisy bedy rehefa ohatra ka tsy milamina de atsona indray raha fanjakana aloha indray aloha tratraro ny karama milaza ery zareo ohatra nahita tany anaty gazety tany hoe nanomboka tamin'ny taona lasa efa miarin-dobe ny orinasa Air Madagasikara fa na ny karamampiasa rehefa zakany fa tsy tany tsy nalaina taty ivelany nefa reny ministre zao rehefa nilaza vao namoaka vao nanomboka zao etsika zao hoe karamanareo mpiasa volana février 2015 2 milliards d'ariary nge zay ny nandoa azy ministre ny transport anteny nefa ianao misy milazatra zareo hoe efa miarin-dobe io fa efa mahazaka an'le karamampiasa inona marina zany tiako tenenanao ny zavatra misy matoa avoaka ministre reny zavatra reny misy zavatra tsy mandeha ao matoa any amin'ny fanjakana no alaina tena izy zany de zao hoe misy ny tsena raha mametraka olontsika mametraka drafitra mazava tsara fa tsy tahaka an'le ampiasaina zao mantsy de hoe orientation stratégique zany ve ny tena ataonao hoe ma-redresser plan de redressement ou orientation stratégique ao anatin'le izy raha jerenao zay zavatra ataoko hoe zany zao mba jere hoe 4% amin'io zao ny réalisation maninona tsy avoaka ny DG zany nanao vol izy makany tsira be iny efatra isan-kerinandro aiza zao le vol anao ndre matota le général tsisy olona mandeha aminy ianao ve hifaninana amin'ny taxi brosy avion ve hifaninana amin'ny taxi brosy taxi brosy manatonga ny vato efa mila tonga le tsira be na vidiny ara ve tsaiko zao frais makany tsira be na rayalina ianao ve hifanina fa ianao ve mahita tsena any zay nge le mbola hitenena isariana ny sainy vahoaka aleo aloha ajanona de mieritreritra fa tena ohatrany tsy hoentinao any anaty lavaka zay zay mbola iverenako hoe teo zay mpiasa ohatrany nangina natoky izahay anareo nefa ny hitanay ihany le izy de fa nanantona niezaka foana zay nanantona fa nanidy varavarana nareo
zay kosa tsy anaiko hoentinareo anaty lavaka zay no hijoroanay am'izao fantaniko faraparany hoe so de kosa ianareo manakipy maso fa na tiana na tsy tiana fototry ny olana mahatonga zao rehetrarehetra zao koa le annex B zay mety hoe tsy afa manoatra ihany le mpitantanao anatin'ny compagnie amin'io annex B io fa misy pression misy sehatra raisam-pirenena sy ny sisa mbola tena manery ao satria tombotsoany zareo ihany koa tombotsoany sehatra fransay ihany zay koa voalasanao zay tombotsoany io fa za zany tehitely aminao hoe nisy fotoana ange tenako zao saika voaroaka tamin'ny novembre 2014 tamin'ireny hetsika fitokonana reny fiadina amin'io resaka annex B io ary ny annex B de zao hoe raha tadidinareo tamin'izay mihitsy ny teniny zareo raha amin'io amin'ny avril 2015 io amin'ity aloha mety sotratratsika fa amin'ny avril 2015 io tranga le izy zao ary le izy hoe fa avril 2016 indray no eritreretina hoe mety ho afaka mety tsy ho afaka zay le mbola tenenike iza raha ny responsable ianao milaza ho afaka zay foana angely izy hoe ohatra zao hiteny hoe plan de redressement tena efa ny FMI mihitsy ange zao ny efa manamarina le plan de redressement IRMAD nefa aveo volan'ny FMI tsy arotsana efa tsapany USA mihitsy na comité européen misahana ny resaka hoe sécurité efa tsapany mihitsy le ezaka ataon'ny Madagasikara nefa mbola tsy mivoaka amin'ny annex B aloha zany le zavatra rehetra tena mba tenenina araka ny tokony ho izy fa maninona ny andaingana amin'ny vahoaka rehefa tsy matafavoaka baolina ianao de miala ary zay nge nitakinay hoe miala le ministre miala le PCA miala ny DG any ACM DG any ACM angeky zareo ko fantatra hoe nalohanay consultant aminay ary reny fataro ary zay no mampalahelo anay piasa fa reny olo reny ange moule Air Madagascar formation tsy ohatran'ireny reny olo reny raha tsy orinasa Air Madagascar io mampalahelo nefa ohatra mitsipaka an'le lakany tana zany 900 € isan'andro ange nalohan'iny rangahy iny ataovina ampitomboy zany eo amin'ny 14 millions isan'andro zany naloha tamin'iny rangahy iny nandritra ny telo taona sy tapany tsy tafavoaka nefa zay de zany ve de azo ekery de hiteny aminao vetivety zavatra ohatran'izany ange manimba nyity orinasa ty manina tsy chiffreny zany de mba avoky amin'ny fotsy miankatra farany de tapahana mbazatra za zany te hiverina ary zay mbola hitenena kitodiako any ministre hoe dasa raha tadidinao Andriamatoa ministre ny transport ahitatoerana zany ministre ny transport de ozy izy tadidiko tsara nisy fionana tany ny tenako tela zay niona taminao tam'izay inona ny tena olana ny Air Madagascar ny olanay Andriamatoa ministre de tsotra fotsiny ihany ty annex B ty zao zany no anaovantsika an'io donc en théorie français ils bazoni non concernant l'annexe B aux ministres ce qu'on va faire c'est tout simple on va d'abord entamer la phase de négociation diplomatique c'est-à-dire que normalement je vais rencontrer mon homologue français ministre des Transports français en marge d'une célébration du 14 juillet de l'année précédente. D'accord. J'ai essayé de négocier parce qu'il y a toujours une voie diplomatique avant tout autre ministre ministre le 14 juillet si normalement le ministère n'y arrive pas on fera intervenir le ministère des Affaires étrangères voire la présidence mais là en ce moment je vous dis que je suis en train déjà de penser à une solution qui est assez radical, mais que je prendrai, c'est que si en avril 2015, cette annexe B reste encore d'actualité au sein d'Air Madagascar et de l'ACM, je prendrai les mesures suivantes. Lesquelles? Qui sont on fera partir nos vols sur Doha, on fera un accord aérien avec les Émirats Arabes Unis, on ira sur Doha transporter nos passagers. De Doha vers Paris, toutes les 2 heures, il y a un vol sur Paris. Maintenant, on va arrêter cet accord avec les Français. Ministre en personne tsy afamiala ny teny an'izany zao zany angatanay efa fantatra fa any amin'ny avril 2016 ianao
aiza lizy an'izay matoministra raha taterao le teninao hoe rehefa ohatra ka tsy afaka io annexe be io amin'ny avril 2015 tateritsika any Doha io ranga dia tapahantsika io fifanarahana français aleo tsy aka ty zay efa faly hoe tena mety aminay ranga za ministre zany ministre mba misy nandrasana na tonga nay nietsika nge dia satria zay niandry le diplomatique efa tapitra le avril mai juin tsika ohatrany tsy nandeha ihany aiza raha le présidence atao ty ihany le annexe be fa voako tominay amin'izay mantsy hoe ahoana ataovy le zavatra fa nga iandry amin'ny avril zany tsika ary izy raha tadidina koe tena teny amin'ny avril io milaminy sao izy sao mbola hoe amin'ny avril 2016 le izy fa tsy 2015 mety misy avril foana nge isataony fa efa mijary mbola haritra amin'izany ve ty orinasa Air Madagascar fantaniko farany hoe tena mifotsy miankatra mbola sauvable ve le Air Madagascar zao ny fotoana ary zay mbola ny tananay anareo mpiara-miasa dilany zao io zavatra io dia tena ho faty io samy mahatsapa an'izany ange mpiasa tsirairay zany tena mahatsapy izay fa be da be tsy adala ho areo mpiasa be da be ireo mijoro ary zay mbola ny tanako hoe nahita le pilote namana roa lahy tamin'ny TVM raha misy ny olona amin'izao fotoana zao tena victime n'izao système zao dia izy mirahalahy reny ary zay mahagaga hoe maninona no arovanao le système tsy haiko aloha ny politique mety politique angambany mety tsy haiko moa ny zavatra hoe politique ihany fa zay mbola teneko fa ny zavatra misy ange hoa reny olo reny tena victime commandant de bord nay nge reny instructeur examinateur Boeing 767 amin'izao fotoana zao ny anankiray mandeha manao tsy manao fa tsy ATR zao izy rola tsy ny anankiray zany zao tsy ekeny ntsony ny ACM hoe efa roa taona ianao tsy lase dia avarina tady avevitra io dia aloha izy avarina anao ATR zany dia zany ve nareo dia mbola hiaro an'izany système zany nefa raha misy ho any tokony hijoro hiaraka aminay dia zay mbola te hampahafantatra hoe adala daholo ve zay commandant Roland reo zany hoe adala daholo zay reto mahatonga tsy nandeha sidina omaly tsika pilote rehetrarehetra zany efa ao anatin'izao mouvement zao nefa zao ndray saika antaniko anao io zany antaniko le io combat ataonareo ve amin'ny teny vahiny moa de est-ce que ça en vaut la peine tsy alohanareo zao ianao misy menacena licenciement mba tsy ilazaka hoe vavaroaka mihitsy nareo zany le mpitarika tapahana ny lohanareo fa ny zareo ihany rehefa mba mahay manaonao ohatra ndreny ataon'ny pilote sasany ndreny ange mba bien vu par les dirigeants de mba mety mahazoazo tombony isan-karazany so de mba tokony fa mamelombady amanjanaka ozy ny fitenenany zay mbola niteneniko ampiasa omaly tsy miambo tsy miambo amapanamory ihany naizanaiza manera-tany ny mpanamory azo lazaina ihany hoe mandainga izay raha miteny hoe tsy tsara ny karamanay azo lazaina fa atoniny raha oarina amin'ny sarambabeba-oaka tsy miamba ho afa zavatra misy zany afaka nanginy izay tamin'ny toerana nisy anay hoe andao rangafinamoany dia tena irara itsika fa mbola mirotsaka ny karama tsy tsika ny tena sarira on n'est pas les plus malheureux fa tsy zay ny fomba fisaina pilote ny Air Madagascar fa tsy maintsy mifampitsindry izahay ary le orinasa efa hita fa tena latsaka katerena zay no hijoroanay kity hoe ataonay amin'izao nge zao na ny avenir compromis zay indrindra manko fa mijoro satria zay ny zavatra misy tsy afaka mijery ny tombontsoako za manokana fa tsy maintsy mijery ny tombontsoanay ary ty tolo ty dia voizina foana hoe tolo ny pilote io na tolo ny personnel na vicon commercial sy technique io zao misy namana io iza zao le voaroaka angetsy za ihany ny pilote eo anatiny ary eto moa dia mbola ataony hoe za ozy ny DG manao usurpation de titre fa enao nge OPL ny olona mantsy matetika rehefa mahita pilote dia commandant fetsony azy ary ianao raha makao amin'ny orinasa Air Madagascar mazo manamarina ny reto raha namako reto anao raha misy olona miantso commandant rady dia ozy hoe rady fotsiny anarako za tsy nanao usurpation mampalahelo ange amin'izao miala tsy moa mievoke anty hoe misy bassesse d'esprit be zao eny amin'ny bolay eny amin'ny faritra manodididina direction générale eny dia anipazana tracte manaratsy anay radorabarylala dia tantarainao fiainako zavatra simple OPL ve ny andeha hitarika greve simple OP zany ange bassesse d'esprit tsy tena tehisora ABC any amin'izay zany fa tsy ihany ny zavatra ngezabe fa ohatrany nahavariana fotsiny nefa enoko amin'izay nefa le teny DG tamin'ny maraina ohatrany tsapatsapako ihany hoe avy any ve le zavatra fa tohatra mitovitovy zany le hevitra voalaza ao anatin'le tracte sy le zavatra voizina fa tsy maninona zany ma OPL za koa nge te hiteny aminao hoe fa la nomeny PCA Henri Rabarinjaka nge OPL 737 nge no nampidiriny tao anatin'ny CA la zany hoe pour des compétences
asa moa exceptionnel sa compétence inona na zany hoe tsy nanaraka koa ka mijery ianao zany firafitra siany ary Madagasikara de olona manana petrabola ao ianao no misiege ao anatin'izany sia de mipiasa moa manana zany de manana fa zareo nampidirina atao fotsiny isan'izany commandant Lemena isan'izany le hoe Bouton Enrico nampidirina atao Bouton Enrico nge OPL mitovy aminay ihany OPL 737 fa natsona atao pour des compétences particulières zay tiako tenena ary mbola hiteny fa misy mbola OPL nama koa ka zao manindry directeur nge lehibe an'izany atao hoe cellule contrôle exploitation zany OPL Randrena Solorato zany zao nalaina OPL 737 zany tiako tenenanao manindry directeur satria nahoana rehefa nandenge ary zay mbola ohatra mahavarina amle directeur anay fa maninona tsy mijoro nandenge ny cyclone teo ozy ny directeur hoe atsahatra ny sidiny le lehibe en cellule contrôle exploitation zay OPL 737 no miteny hoe averina ny sidina ordre direction générale satria izy namany DG ary io ajanona am'izay rehefa tena misy ange le hoe autonomie de gestion accès any amin'ny résultat amin'izay tsisy resaka kamo ty resaka résultat ny akamo amin'io tsisy resaka tsindry ary tsisy resaka zanaka hoe neveu na nièce zay koa aloha ary zay nge misy mitamaraina miteny hoe be loatra mipiasa ao amin'ny ery Madagasikara mariny zany tena be loatra mipiasa satria tsotra fotsiny misy ireo miditra misivana normal takanay zao zany zay nge mahatonga anay sarotiny zay nanaraka ary zay tena nidirana tao tena tsy afeniko anao fa tena fiera mihitsy zay hoe tena niveau zany entreprise zany ary miditra tao zay ohatra mialatsika miteny ça sera le paradis tonga ao anatiny ianao totra c'est l'enfer nefa zay mahafantatra hoe azo atao tsara manarina nyty orinasy ty fa ny olana mbola te mahatonga an'ity feno misy sureffectif tsotra fotsiny miditra ny fitondrany ray ampidirinao daholo ty zanaka anabavy zanaka tsy fantatry rehetrarehetra ny namana ninona de izy lasa fa nama mijanona ato le namany nefa aveo tsisy compétence koa ianao nge raha mifaninana amin'ny hafa ka afaka maninona moa na zanak'izy ianao na naman'izy ianao fa raha mifaninana amin'ny hafa fa le izy resaka tsindry bokotra vazy hoe neveuko ty niesiko ty ka zay zavatra zay zany mialatsy de raha zany ange mahatonga ny olona aveo nefa oroanao le olona mananjo le olona efa misy contrat en bonne et due forme CDI satria avany ranona tamin'ny fotoan'andro ny ranony izy zay zavatra zay zany zany mamono aty ka rehefa io mapetraka tsara io autonomie de gestion madame Lalatina de résultat fantatry rehefa tsy mipondre ianao rehefa tsy mame résultat ianao de dehors zay tsisy resaka tsy ho an'ny toeran'ny kamo ny asa zany sy atrasa fa rehefa tsy manana les compétences ianao omena formation ianao tsy vita am'izay ianao dehors eny ary mankasitraka anao nitondra n'izay resaka zay satriany moa iresaka satria mahalina le sujet fa tapotra nefa ny oatra azany fotoana antsika